mandrainandraiky ny tanteraka mihitsy ny fitsarana ao anatin'izao fotoana sisy zava-mitranga mampisavorivory ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao dia ny alatr'olona. Ny fitsarana dia ao anatin'ilay cellule opérationnelle izay natsangana misahana ireny fangalarana olona sy fahaverezan'olona ireny, ary ny fampanoavana ambony sy ny fampanoavana dia tarika sy manara-maso ny any amin'ny volet enquête izay sahaniny izany cellule opérationnelle izany. Raha somary ivererantsika kely mikasika an'iny raharaha iny zany dia nalain'ilay vehivavy tany tokotany ilay ankizikely antsoina hoe Sahala tamin'iny fotoana iny nitambadamaziny hoentina hoe andeha hividy kapa. Rehefa izay dia nentina teny Amboanjobe. Teny no novonoan'izy ireo ilay zaza no totaina tamin'ny vato ny lohany. Nitarika azy ireo hanao an'iny zavatra iny dia nanantona mpimasy izy ireo. Ilay mpimasy no nilaza hoe tokony manao sorona raha te hiova ny farim-piainana, raha te tsaratsara kokoa ny farim-piainana izy ireo. Tamin'ny fotoana iny zany nampanaoviny ilay ramatoa ny patalohany ilay zazavavy kely. Dia rehefa maty ilay zazavavy kely io dia nesorina ilay pataloha dia nariana tany anaty rano mandeha araka ny baiko izay namen'ilay mpimasy azy ireo. Izany hoe finonompoana amin'ny fieritreretana fa rehefa manao ilay sorona araka ny tenenin'ilay mpimasy dia hiova ny farim-piainan'izy ireo. Raha natao ny fizavana teny amin'ny toerana iny ilay loge izay voalazanao teo toeram-pivoriana izay ivorian'ireny fikambanana miafina ireny. Rehefa nanao fizavana teny zany ny mpanao ny enquête niaraka tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny fampanoavana dia nahitana vatapaty misy taolapaty tao anatin'ilay toerana. Nahitana ihany koa sabatra, vatapaty hafa maro, taratasy maro be. Anisan'izany taratasy zany ny boky izay manazava ny fombafomba ataon'izy ireo rehefa manao an'ilay rituel izy ireo. Nisy ihany koa ny efitra izay hita ohatran'ireny hoe any am-piangonana ireny, misy latabatra hôtel mihitsiny eo amin'ny toerana io zany no anaovana an'ilay rituel. Rehefa efa mandeha ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ary efa misy olona voasambotra ao anatin'izany. Anisan'ny voasambotra ao anatin'iny raharaha iny olona manana andraikitra eto amin'ny firenena, satria izy olona io zany dia chef Cisco Antananarivo renivohitra. Ao anatin'izay fanadihadiana izay ihany koa no ahafahana mieritreritra fa misy sorona atao ao anatin'ireny fikambanana miafina ireny. Matoa misy ilay boky izay hitan'ny mpanao fizavana teo hoe rituel funèbre. Izay moa ny anaran'ilay izy hoe rituel funèbre, manazava ny zavatra atao rehetrarehetra. Heverina zany fa mety misy ifandraisana amin'ireny fakana olona ireny fivoriana ataon'ireny fikambanana miafina ireny fa mbola mitomy ny fanadihadiana. Ireo olona anankitelo efa voasambotra ireo zany zao dia efa nampidirina ponja any amin'ny fonjaben'ny Tsefa ny lehilahy ary nampidirina ponja eny amin'ny fonjana Tanimora ny vehivavy mandra-piandry ny fotoam-pitsarana azy ireo. Fanadihadiana moa mbola mitohy. Ny hampangana azy ireo dia maromaro: fanaovana acte de sorcellerie, fanaovana profanation na sépulture satria nahitana taolapatin'olona tao amin'ilay toerana, fangalana olona ihany koa ankeriny ny eritreretina koa fa mety misy ny famonoan'olona. Mety ho voadinika tao anatin'le fiarahan'ny telotota ve zany Constant Velson satria zany koa satria teo zany dia efa hoe mba nampiray niona tany andapa ny filoha voafidim-bahoaka anankiroa teo aloha ery Rajaona Raomampianina Marc Ravalomanana ary ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tamin'izay nivoaka ny sary endrika miramirana fentsiky sy ny sisa dia amin'ny miona zany zavatra tenin'ny olona zany amatsy dia tena hoe nahitana ohatray fimpirina ahitana ohatr' zany fa dia ny azo mifanontaniana hoe kidilidilina indray ve ny tao fifandamindaminany samy politika zay ve ny tao
sa amoahana nle lazainy namantsika teo hoe toe-tsaina amoahana ny hoe tena isaina sy eritreritra ny amin'ny teny rahanam-bahoaka sy ny tompontsoam-bahoaka amin'izay ahatonga n'ity fireneny ity tsy verimberina tsony misy amin'ndrareo nge fimpirina ampivanina tamin'izy fimpiry de miverina mirafitra ihany rehefa avy eo ka eo napetraka hoe le toe-tsaina ngamba tsy toe-tsaina fotsiny le izy raha zareo reo izy telo mirahalahy reo no samy mamoaka hoe zao no hitako za tsy manery manao hoe zao no fahotako tamin'ny repoblika fa zao no hitako fa nanimba ny repoblika na tamin'ny tondrako na tamin'ny fotoana hafa taty aoriana na tany aloha reto ny fahotana nahatonga an'le repoblika lasa no babon'olona amin'le kôtakôta ary lasa fitondrana tsy repoblika tsony fa ohatrany lasa mpanjaka daholo ny menakavy lasa fanjakazakany ny atoko lasa iny ohatra amireo zareo nge zao efa président daholo vo nanangana inona tambazotra atao hoe atoko de zany raha zareo no miteny malalaka mihitsy ny vahoaka ny fikonan-dom-pirenena satria tsy mahatsapa-tena tsony hoe raha zaza mako zao ny teny ninninona ho teneniko momba ny hoe repoblika de mamely any rajaonarymampianina mamely any ravalomanana ty fa raha ravalomanana na rajaonarymampianina no mamoaka santionany fotsiny hoe tak zao nge ny efa hitanay fa tena nampitrosona ny repoblika ary natonga ny sasany afaka nambabo ny firenena hoe itsay rajoelona ravatomanga nambabo ny firenena tonga de malalaka ny fitenenany ty malagasy ty tsy mahatsiaro tsony izy hoe manembaka ny lehibe tsy mahatsiaro tsony izy hoe manangam-pahavalo ny le mpanjaka kely tany aminy itsika ty rakotra mpanjaka kely le Madagasikara zay mahatonga an'le hoe fanavoazana ny repoblika no atao ka za raha mba zay zao mba ndrasako de mba izy telo lahy ananatra an'le raiky lahy hoe raha mbola te eritreritra ao malagasy ianao avoay daholo arany inona daholo ny nataonareo nampitrosona nyty Madagasikara ty ho lasa fanjakanareo mba nritsay kristian zay ny mba tena nahita ny sary iny de tena za hoe engany atika tena any amin'ny zavadalina fa tsy fifandamindaminana pilipily tika any ambony ihany fotsiny isan'ny io moa zao mbola hita satria misy resaka mandeha any ambadika any hoe mety fimakomanana am'izay mety isy mety fionana ivelan'ny Madagasikara ve ao anatin'le satria misy olona meraka fa tao moa zany ny hoe am'izao andron'ny teknôlôjia zao de misy manasisisika le sary le anankiray mba aloha mba efatra fa zay de hotely fotsiny velany ao anatin'le izy de hoe misy manomana ve na misy hoe mety misy fampionana mety hitranga ve efa tota fa tsy asa ao anatin'le izy mbola raha ratsy vaovao fa mety efa nitranga raha teo moa zany ao anatin'ny fotoana nandalova Madagasikara ao anatina krizy toy izao de aveo taona 3-4 famelindray de ampivanina indray zany rehetrarehetra zany alohan'ny anarahantsika fain-kely ao anatin'le izy de isan'ny vaovao fandraisana teo moa zany hoe niverinao maly le sidra mampifandray Madagasikara sy Komoro miresaka ery Madagasikara moa zany de Madagasikara ery Madagasikara de isan'ny orinasa reharehan'ny malagasy mihitsy de resahana be lehibe moa zany hoe fiandrianana sy ny sisa eo indrindra io zany amin'ny anakirony le teny hoe fiandrianana aoka tsy eritreretina hoe marika zay manko no henoko tamin'le izy hoe mariky ny fiandrianam-pirenena aoka tsy eritreretina hoe marina fa mba misy rehare zany le izy rehefa mba hoe velona fa rehefa velona sy mandeha soamatsara io no mariky ny fiandrianam-pirenena fa enatry ny firenena izy aloha hatramin'izao enatra ka le société de aoko raisina amin'ny maha société azy mihitsy hoe velona ve io de anatin'ny tetika hitondrantsika ny fampandrosoana sy ny fiarin'ny firenena lizy zay vo any arinan'izay vo hoe tena mariky ny fiandrianana tokoa zany hoe marika fa masy mandidy eto amin'ny firenenao ianao na de izy mitondra ny saina malagasy fotsiny ary averiko ny voalohany indrindra ngamany de tsy hoe mariky ny fiandrianana tsy mitatana orinasa ianao ka hoe mariky ny fiandrianana ny tatananao azy fa mampahomby an'le orinasa de eo indrindra no idirako amin'le hoe ity olona mpandeha bojo ty mpampitondra entana bojo tamin'ny Hermady ity fitsabatsabahany manam-pahefana amin'ny
politika zany hoe ny politika ampandrosoanao firenenao sy ampandrosoanao fitaterana eo iny tsy dikevitra fa ny ataoko hoe politika de zao ny politika natokony na ny akamakama politika no asisikatsy asisikerina tsy any amin'ny commune ihany na any amin'ny na ihany fa any amin'ny knapsa any amin'ny fitantanana ny fiaro any amin'ny sonapara any amin'ny herimady koa de zay ny mampitrosona ny orinasa maro ary de ny mpiasa sy ny vahoaka no maty amin'izy zay zany ny amba tena fampitandremana mihitsy okan'izay tsy ho tsabahany politika sy ny baikibaiko tsy mitombona avany amin'ny mpitondra ny orinasa tahaka ny herimady de tsika rehetrarehetra de mivavaha mba tsy hiaran'izay ity tale generaly vaovao ty dao ary hiato kely minitra vitsika de verina manao ny fandaran'ray ary miditra amin'ny ampahany fahatelo tsika ao anatin'ny fandarana amin'izao fotoana izao hita moa tsika amin'ny akabeny rehefa amin'ny tapany farany zao de miezaka hoe tsinjodia moa zany de raha tsorona de hoe mba mitondra vahaolana ihany ko satria fa betsaka ihany na zay fotoana lavo zay efa nanao karazana ataontsika hoe état des lieux ihany tika efa nanao rehetrarehetra io da aloha raisy ntiantso manaraka ty mety efa misatana an'izany izy miaraba tompoko ya misaotana indray eny ary toizako le tena atao soposta mijery zany mbola tsy mitehaka manotoraka voninkazo ndraiky mpitondra fanjakanety fa mijery aho hoe manao tokony ataondry zareo dia mametaka koa ny fomba fijery amin'ny fanitsina an'io lalana ataondry zareo ina moa dia ny zavatra nataondry ajoelona hoe nampanantanany vahoaka teo eritreretana azo tanterahana tsara satria mahavita fifanarahana iraisam-pireneny ty fitondrany ty hoe anao an'io flaovera io ety amin'ny zato ao anatiny fotoana taona fotsiny taona nefa zany rajoelona ny teo fitondrany raha zavatra niteneny rajoelona rehetra zany dia azo tanterahana tsara daoly ary ataony defa fitondram-panjakana joro misy ankehitriny dia tahak'izay koa ny tenenana nreto hoe raha tonga ary ny fifidianana kanjoelona ny sivily ny fahefana dia mba engany tsy ho tahaka tomobilina mandeha amin'ny manoso fidioloty kany akajo nefa rany fa izy no nanara-maso zay mitondra fanjakana tokony mpanara-masona zany izy mpanara-maso rehefa vitany arte vitany izy ny tokony anara-maso indray eky zao no mpanara mba andarana miliona telefontelio hoe itikikanario ty tokony hoe mitahaka mahita zay tiavana ny tenenao niseo de zay be ngendesina tokony azofanany amin'io am'izay zava-mantsangatra eto Madagasikara zay fa jerena fotsiny izy hoe raha tsy misy fanajana fanjakana ohatr'ireny de tsy mety hitranga le zay fa misotro ka efa nikendainy ny ateny mera-pirenena zay tokony nanara-maso de mila fanafodiny iny zany afaka nandoam-pirenena hoe ahoan'izay fa tsy repoblika fa lasa fanjakany rajoelona le izy ny fitsarana efa matiny tsindrobokotra ahoana koa iny reny ny atao anara-maso reny ny atao de ny mpanao politika afaka tsy mitovy hevitra aminao gadra gagazo la mody be mihitsy ange zany fitenenana hoe gagazo zany teo aloha teo gadra gagazo ny amin'ny mpanao politika nefa reny ny atao anara-maso fa zay tsy te higadra dia manao dilla ho izy ny fitenena manao dilla zay rehetra zay ny mila fanovana zao satria soavaly tsisy lamboridy le nahazo fahefana ary marina ny tenina hoe raha vita ka mandeha zany anatin'le rotaona reny zavatra rehetra nytonontononony reny ohatra ny mihevitra hoe malalaka ery izy ampitondra vaovao eo ary de vao maika koa soavaly tapaka fe rehefa ireo arofanina rehetra ny tanysaitsika teo reo no tsy matanjaka de amin'ny fokeonandoam-pirenena zany ahoana no ampatanjaka an'ireo eny ary raha isika ny antso manaragary miaraba tompoko miaraba tompoko manao ane
salama tompo. Hitako hoe le firenena zany mahay miafika ihany ny raisam-pirenena izy ohatra zao hoe mitady rasa zao hoe tsadeka de chronogramme ny nasehony de teo koa zao nareo raisam-pirenena zao mitady hoe fampivondronana amin'ny mpanao politika rehetra izy voalanina tsony de manontany any Ravelson hoe mety anakina ihany zay arabe zao ny raisam-pirenena satria izy tenila ihany ny tao zany hoe hita hoe mahitetika inona hoe zany tenena anazy le fiatrehana an'le fitakina ohatran'ireny zany hoe mampiseho an'ny mamalagasy azy zany de zay nanontaniako hoe mety anaiky vita mety tsy anaiky an'iny izy tenila mivory indray zany ny raisam-pirenena de faharoa hoe mety ho tonga any amin'le hoe an'olo fournisseur-ny jirama ihany koa hoe le PRM-ty satria somary mafimafy ao manko ny tenenany an'ny NLEC teo sota tompoko. Tompoko ty farany angambany a de ny endriky ny contrat ny tena zava-dehibe mampahanina atsika de ny teknika zay ho ampiasainao ny norme teknika tsy maintsy takina zany fa fanampon'izay a tokony ho aingana de aingana le famoronantsika herinaratra tsy miankina amin'ireo le ary amin'ny hydraulique zany ny amin'le hoe ny any amin'ny raisam-pirenena raha fa ohatra nge ka mazava tanteraka fa fikonan-dom-pirenena ny rehetrarehetra ny atao a tsy misy antony tediavana ny rajoelona manokana tsony ary raha ohatra izy telo mirahalazy aniona teo indrindra le rolahy fananao président ny république ka mampibaribary hoe zao avy ange ny fahotana tamin'ny république mahatonga atsika tamin'ity 4e république ity ka io lasa babin'olo tokana ny firenena tsy miinsiste tamin'ny rajoelona tsony ny raisam-pirenena fa ao amin'ny raisam-pirenena ao ange mety misy mba le ina moa ty le Eswatini iny zao de aposiny mihitsy de efa izy mirahalahy de efa kiotofetsy sy maka mihitsy reny tsy maintsy hiteny foana reny any anatin'ny SADC na any anatin'ny anina rehetrarehetra any fa averiko aminao le fanambarana faran'ny firaisambe afrikana sy ny firenena mikambana teo afa tsisy tokony amboniny mihoatra no reny tsony igny reny anefany efa napiriprime le hoe miona nareo ampodiony zay nylefa avoay zay nanotaka ny gadrainareo sy ny sisa tsy nanao an'izay tsony ny taratasindrareo reny nisan'izany mihitsy le satria io moa ao anatin'le sady fandaminana ny firenena eo ihany koa ny fifandraisana raisam-pirenena moa zany zao naovan'ny olona satria raha jerena tokoa zay tao anatin'izay ataontsika hoe 6 volana 10 volana latsaka teo zay fa raha hoe ny fivoahana taty Afrika fotsiny de maromaro ihany zay fa kely sisa de ananika ny eo amin'ny 7 zay raha ny fivoahana taty Afrika zany ary sady efa mpimaso ihany moa zany ao anatin'le tsika le mbola miantona eo anivon'ny fondrana afrikana mikasika ny ataontsika hoe raha milafiny raisam-pirenena moa zany ndesa ho avy ihany koa moa zany ny fivoriana fanao isa-taona eo amin'ny firenena mikambana de isan'ny antoka anankiray moa zany mba tsy isian'le tranga ohatrany tamin'ny 7 sy 2 arivo hoe sans qualité tamin'ireny fotoana ireny nalaza io hoe inona ny tranga milohan'izany septembre zany satria araka nambara teo hoe firenena rehetra zay mikambana eo firenena mikambana de asaina moa anatin'ireny fivoriana assemblée générale ireny tena zava-dehibe ny tena zava-dehibe reto de zao izy mitety any Afrika io tena hitodiky izy mako fa nilatsaka mihitsy ny teniny hoe panafrikana tena hitodika mihitsy amin'ny fiaraha-miary amin'ny samy afrikana ve fa goavambe mifetraikan'izay tsika mako miavina tsy mitodika loatra tamin'ny Afrika amin'ny fiariana antso manaraka raha mbola tsy tena vonina izy iverintsika ao anatin'le hoe ny fifatoana ao anatin'le RRM inona moa le RRM de le hoe refondation de la république refondation de la république Madagascar zay le resahany eto io tsy akinina amina olo tokany io na hoe vondron'olombitsy io fa de ny préfirenena zay mihitsy le izy